Efa nandre ny fomba fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fitsipika madimy na règle de 5R ve ianao? Ny hevitry ny madimy dia ny tsy misy fako. Izany hoe atao laharam-pahamehana ny fomba fiaina tsy misy fako mba ho fiarovana ny tontolo iainana. Ireto avy ny fitsipika madimy: mandahy, maneno, mamerina mampiasa, manodina ary mamerina amin'ny tany. Ampiarintsika amin'ny arina sy fonosana plastika ny madimy satria ny famokarana, ny fitanterana, ny fampiasana ary ny tsy fahaizana mitantana ny loto avy aminy dia anisan'ireo antony manimba ny karazan-java-manan'aina an-tanety sy an-dranomasina ary mandray anjara lehibe amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Tsy haivina fa maharitra 100 ka hatramin'ny 400 taona ny plastika vao potika sy levina tanteraka. Voalohany, mandahy. Ny tsara indrindra dia ny mandany fampiasana harona plastika, anisan'izany ny harona fetina miantsena, ireo fonosana sakafo toy ny mofo, ny siramamy sy ny maro hafa. Afaka mitondra fitoeran-tsiramamy isika ohatra rehefa mandeha miantsena, sady mamporisika angonon'asa hamokatra vitsy sy tsara kokoa ary manaja ny tontolo iainana izany. Ny fandavana ny fampiasana harona plastika dia manamaivana ny tahan'ny loto manimba ny tontolo iainana. Faharoa, maneno. Ezahina ferana ny fampiasana harona plastika rehefa tsy afaka ny handahazy isika amin'ny fotoana sasatsasany. Manampy amin'izany ny fampiasana ny harona vita amin'ny lamba, ny rofia na irony harona mora rava vita amin'ny akora avy amin'ny zava-maniry irony. Sady manjifa ny eto an-toerana no mampiroborobo ny vokatry ny asa tanana malagasy izany. Ny fahatelo, mamerina mampiasa. Averina ampiasaina imbetsaka mba tsy ho lasa fako avy hatrany ny harona plastika. Mba ireny harona matevina ireny ohatra no jifaina fa tsy ny manify intsony. Na izany aza, miezaka miala tsikelikely amin'ny fampiasana harona plastika ka ny harona maharitra sy manaja ny tontolo iainana no andeha ampiasaina betsaka, toy ny harona lamba, harona rofia ary ny harona taratasy. Ny fahaefatra, manodina. Azo ahodina anaovana zavatra hafa ny harona plastika mba hananany fiainana vaovao, ohatra anaovana baolina, tady, karazana haingon-trano mba tsy ho lasa fako avy hatrany. Na izany aza, ny tena zava-dehibe dia ny fandavana sy ny fampihenana ny harona plastika eny am-piandohana. Ny dingana fahadimy farany dia ny mamerina any amin'ny tany. Ny akora rehetra dia afaka levina anaty tany avokoa, toy ny lamba, ny rofia sy ny fako mora rava isan-karazany. Mandray anjara lehibe amin'ny fanatsarana ny nofon-tany ireny. Indrisy anefa fa ny akora plastika dia tsy mba isan'izany satria tsy mety levina izy ireny no sady mamono ny bibikely, mivelona an-tanety sy anaty rano. Araka izany dia ny tsy fampiasana azy mihitsy ny vahaolana tsara indrindra. Loza ho an'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana ireo harona sy fonosana plastika, manomboka amin'ny famokarana, mandalo amin'ny fitanterana ka hatramin'ny fampiasana azy. Zava-dehibe ny fihetsikely ataon'ny tsirairay ka andao ampiarina ny fitsipika madiny na ny règle de 5R.